Salama androany za noranareo ahoana fomba fanaovana site web amin'ny alalan'ny intelligence artificielle ho antsika izay tsy mahay developpement web. Amizao aloha tena ilaina manana site web, ninninna activité anao, na ataoko hoe juriste ianao ataoko hoe mpanao fanaka ianao mila catalogue na meuble ianao aseho anaty site web, mpivarotra vanille ianao afaka manao site web somatsara. Fatorontsika hoe ahoana fananganana site boutique dia ahoana koa fananganana site tsotra zany amin'ny alalan'ny intelligence artificielle ny hostinger. Ho hitanareo fa tsy lafo le izy sady abordable tsara mihitsy tsy ela koa ny manao anazy tokony hoe adiny iray eo zany dia vita le izy. Ok, ny zavatra atao voalohany makeo amin'ny site ny hostinger, misy lien amin'ny description dia iny aloha klikena voalohany sady mahazo réduction anao, mahazo commission za. Dia rehefa eto ianao dia matetika tonga dia efa eo amin'le voalohany indrindra eo zany efa misy promotion dia en profiter io zany no klikenao. Raha ohatra ka tena tsy hitanao zay dia eto ambony eto misy hoe créateur de site internet dia eo amin'ny créateur de site internet zany no klikenao. Raha ohatra ka tonga dia boutique mihitsy le ataonao zany hoe hivarotra produits ianao afaka le eto ambany tovy amin'ny moa le izy rehefa aveo fa boutique fotsiny misy fonctionnalité ohatran'ny hoe resaka prix, resaka hoe ajoana produit, description na produit sy ny sisa. Fa raha ohatra hoe service fotsiny ataonao dia le eo ambony dia efa mety créateur de site internet. Dia ohatra zao dia en profiter dia tafidina eo ambany eo ianao dia asainy misafidy anankiroa dia le premium fotsiny alaina fa aza miraraha le eto amin'ny ilany hoe business io zany fa tonga dia sélectionnenao ohatran'izao zany le izy dia rehefa tonga eto ianao dia asainy misafidy ianao hoe hébergement firy ny durée ataontsika 12 mois satria raha ataonao 1 mois io dia jereo 13 euros. Kanefa raha maka 12 mois ianao dia tsy mifakaiza amin'izay mihitsy, tsy mifakaiza dia very be zany ianao io 30 euros io le izy. Raha le tsy mampiasa ny lien ko ianao dia 30, raha mampiasa ny lien ko ianao dia mahazo réduction dia 23 no payenao. Maria kely fotsiny alohan'ny hanoenizana anazy misy renouvellement io rehefa tapitra ny 12 mois amin'ny 7 décembre 2025 zany ohatra ny renouvellement raha ataontsika zao zany ty abonnement ty amin'izay fotoana izay izy mitovitovy amin'le teo ihany ny payenao isan-taona zany. Ok, dia ataonao continue fotsiny fa sady mahazo domaine gratuit ianao. Raha tsy fantatra hoe iny zany nom de domaine zany dia ilay URL ety ambony ety iny zany atao hoe nom de domaine ho an'ny site anao. Ohatra hoe www. Tsy haiko ohatra hoe hfbox.shop ohatra dia misy miafarany be dia be le izy, misy miafarany .shop, .io, .online, .com farakaraka ny disponibilité fa samy hafa daholo koa nefa ny prix an'ireny. Raha .com izy matetika efa tsy disponible foana raha tsy hoe spécifique be le anarana tadiavinao dia mba amin'izay izy mety ho disponible fa iny zay tianao iny zay mora lainy zay zany dia mahazo nom de domaine gratuit zany ianao dia tsy mandony ninona intsony raha tsy après 12 mois indray dia continue amin'izay dia rehefa eto ianao dia manokatra compte fotsiny, manao inscription na tonga dia ny compte Google anao no atao eo na ianao mametraka adresse mail sy mot de passe dia vita ataoko compte iray hafa mihitsy. Continue dia rehefa tonga eo amin'le page de paiement ianao mameno information vitsivitsy fotsiny anarana sy ny pays misy anao ny adresse ny tariny iny zany adresse de facturation fotsiny iny dia continue fotsiny avy eo dia sainy zareo manao paiement ianao. Misy paiement maromaro ny amin'ny hostinger zany inazy afaka payena par crypto afaka payenao par carte, misy karazana carte rehetrarehetra afaka atao amin'ny PayPal na Google Pay. Raha ohatra ka te paye en crypto ianao dia rehefa créer le compte hostinger anao dia verina amin'ny connect mihitsy aloha dia makao amin'ny menu ianao eo amin'ny sisiny eo izy mora ampiasaina kely. Raha resaka création na site dia site web zany dia ianao no micréer site. Raha nom de domaine ny tianao vidiana dia nom de domaine, obtenez un nouveau nom de domaine iny zany. Raha hividy mail professionnel dia mail professionnel zay ihany ilainao. Raha ohatra site web zany resakitsika teo ka ohatra hividy anankiray vaovao ty zany le mora aloha ty ohatra zao 12 mois exemple fotsiny ty midika hitanao ambany ao fotsiny ianao dia misy an'ity hoe choisissez un autre moyen de paiement iny dia choisir le moyen de paiement dia tonga eto ianao hita ambany eto autre moyen de paiement dia io le izy misy crypto io, misy crypto monnaie zay zany. Raha tsy manana carte ianao tsisy olana tsony amin'izay daholo kosa angamba ny resaka paiement afaka mipaye tsara amin'ny hostinger nareo zany par crypto. Raha resaka crypto jereva exchange PDB fa misy manakalo ariary crypto PDB ao Facebook ao tandremy fotsiny ny page tsy azo antoka fa jerevy ihany le efa misy revue reny dia vita. Dia aveo ianao tonga amin'ity page ity misafidy hoe ho anao ve sa ho an'ny orinasanao le
le site ho amboarina sa ho an'olona hafa koa. Ndraindray manko misy agence de manokatra site ho an'ny hafa izy, na mety hoe anao mahita client de manokatra ho an'olona hafa de ataovy le hoe quelqu'un d'autre, fa raha ho anao ihany le izy de moi ou mon entreprise. Fa raha ohatra tsy mipoitra tapaka le teo iny na hoe voafermenao le navigateur de makanesa fotsiny ao amin'ny dashboard ny hostingeur, miconnecte zany ianao am'le compte foronao de aveo makeo amin'ny accueil fotsiny ianao de tonga de mipoitra eo zany le misy hoe tâche io. Izany io zany de cliquenao fotsiny le créer ou migrer io de tonga am'le tape teo ihany ianao de safidinao fotsiny hoe moi ou mon entreprise am'izay zany. De eto créer un site web de aveo anao asaina misafidy de les créateurs de site hostinger de aveo anao asaina misafidy nom de domaine am'izay de eo am'izay zany ianao no recherche le nom de domaine ny orinasanao. Tape eo le izy de apiv.com na .fr na .online raha ohatra ka tsisy disponible daholo izy rehetrarehetra de tsy maintsy misy anankiray disponible eo misy extension pdp .biz .xyz pdp de raha tadidinao tsara de efa inclus tam'le zavatra ampehintsika tamin'ny voalohan'ity tutoriel ty le resaka domaine de tsy mandovola tsony zany tsika eto fa tonga de misafidy domaine anankiray fotsiny. Rehefa hitanao am'izay le domaine mety aminao de cliquenao le izy de aveo suivant. Eto moa ianao asaina misafidy ny pays anao de asaina misafidy koa hoe olon-tsotra ianao sa orinasa, ataontsika hoe personnel aloha zany raha ohatra hoe olon-tsotra manao an'le izy. Raha ohatra ka manana société ianao de afaka ataonao hoe compagnie le izy. De aveo ohatran'ireny mameno information rehetra reny ihany, manisy ny anaranao manisy adresse mail, ny anaran'ny société, adresse ny société raha ohatra ka société no safidinao, raha ohatra ka olon-tsotra de ny adresse misy anao zany. Rehefa vita zay de misy hoe finir l'enregistrement, raha teny anglais le izy de misy hoe finish registration de miandry kely fotsiny ianao de miandry kely fotsiny de zay vita le izy de aveo continuer de io domaine anao io mety 24 heures na 48 heures vao tena mandeha tsara, mbola en cours de validation aloha zany le izy, tsy voatery miandry le 48 heures fa tonga de mitohy ho azy le étape rehefa tonga eto anao de misy anaran'ny société anao apetraka anao eo ambony fotsiny, ohatra zany exemple ty de eo ambany description inona le activité ataonareo. Raha tsisy inspiration mihitsy ianao afaka manome mot-clé vitsivitsy fotsiny ianao hoe inona ny ataonareo varotra meuble ve nareo sa varotra kilalao sa manao prestation de service nareo, resaka coaching sa formation nataonareo, mamezana zay fotsiny tonga de afaka migénérer description eo le izy. Na afaka mampiasa nareo chat GPT moa efa fampiasantsika foana amin'ny andavanandro de mahazo description mba azo atao hoe complète ihany. De ino ny ampiasaintsika ao am'le teo izy zany colentsika eo ok. Eo zany misy hoe créer un site web eo ambany eo manomboka am'izay création an'le site. Eto moa zany le IA no créer le site ho antsika, izy manoratra texte eo tonga de efa misy sarisary efa ataony koa eo selon le description efa nataontsika. Fa sary aloha sûrement tsy maintsy hovatsika kely satria sary tsy de mety amintsika zao tsy maintsy hoe voaka eo. De zay izy fa vita le site, tsy hoe vita tanteraka fa tsy maintsy anova sary kely fotsiny tsika fa azo atao hoe ça va ihany, pas très mal zany raha ohatra hoe zao ny résultat tsy misy effort be firy zany teneniko teo hoe adiny ray na adiny roa manovanova kely fotsiny texte sy description vitsivitsy fotsiny tsika sady le izy mora hovana kely, zay tena avantagen'ity double clic am'ireny texte reny tsika rehefa hitanareo eo zareo zao fa misy sary reto de efa misy sary les produits resaka bien-être moa zany aloha natao eto exemple huile essentielle no proposena sy resaka hoe yoga, coussin sy ny tariny de efa presque feno ihany aloha le site na de tsy hoe complet bear fa raha hoe site hivarotana ampy tsara io. Efa misy contact koa raha avy aty ambany de misy ohatran'ireny site rehetrarehetra reny de jereo tsara fa efa misy produit zany le izy fa miaraka amin'ny description le produit efa presque hoe ça va ihany, misy prix eo efa misy hoe ajouté au panier sy ny tariny de le site mora amboarina kely zany arak'izao hitanao zao le interface ny hostinger rehefa te modifier zavatra ianao afaka miklik fotsiny, cliquenao sary modifienao sary de ny azy efa misy fomba figerena le produit eo ambonimbony kely eo fotsiny ianao de efa misy hoe edit product na hoe modifier le produit zany na teny français ihany de misy le hoe store manager aty ohatr'izao zany store manager an'zareo ohatra hoe reo le produit reo zany misy sary afaka esorinao le sary afaka miajouter sary vaovao ianao
afaka apetraka antsika eo le sary. De zay, reo zao asitsika sary 10 izy nalaiko tamin'ny internet a. De ny étape manaraka rehefa ohatra hoe ajouter logo vitan'ny produit iray voalohany aloha zany zay. Ity ambony ity fotsiny cliquenao raha ohatra hoe fan ianao tsy hitanao inona avy le étape tokony arahana. De misy hoe store setup io, ajouter produit voalohany aloha zany ny étape iray. Ajouter votre premier produit de faharoa manisy méthode de paiement ianao ho an'le site. Fa io afaka dinganina raha ohatra hoe mbola tsy manana compte PayPal business ianao na hoe manana compte Stripe afaka dinganina aloha pour le moment. Raha ohatra ka te hanokatra compte Stripe ianao na PayPal business de mila manokatra société offshore. Misy vidéo efa nataoko teo amin'ny YouTube fa tsy maintsy mila société offshore ianao fa afaka manokatra compte Stripe. Vitan'ny resaka moyen de paiement de mifahatelo io misy resaka hoe information momba société anao fotsiny, logo, ny anaran'le société, description kely le société. Donc jerentsika io zany zao manisy anarany ianao, vita le logo uploadentsika le logo de zay miajouter information momba société sisy ianao, adresse mail professionnel, numéro de téléphone, vita zany le store-nao ny ankoatran'izay juste hoe modifienao fotsiny eo amin'le site. Tsy haiko mety hoe le numéro de téléphone eny ambany double cliquena fotsiny ozy za de efa afaka modifier texte ianao. De ohatr'izay daholo modifier an'ireny texte hitanao reny, tsy misy resaka code misy eto, double cliquena daholo le texte reny de afaka ovanao arak'izay tianao. Rehefa cliquenao iny iny téléphone kely iny de hitanao le version mobile. Reo zany version mobile zao pauziny. Raha misy tsy mety aminao hoe akisakisaka kely de fa le izy tena mora be. Jereo tsara modifier saritsika, cliquena fotsiny le sary de fa afaka déplacena de afaka modifiena tsotsotra, afaka glissena, afaka hidina, afaka isaka, toy zao afaka akelezina de aveo aisaka. Tena tsotra zany, tsisy resaka code misy eto fa tena tsotra. Selon ny fomba fijerinao azy fotsiny eto ny asiko an'ity, eto mba tiako asiana an'ity. Afaka manisy bouton kely, afaka manisy inona moa zany zay tianao e. Raha hiajouter zavatra de amin'ny sisiny eo de misy hoe add element iny bouton ohatra. De cliquentsika hoe miajouter bouton de aisaka le bouton, akelezina kely afaka ovana ny texte an'io bouton io, double cliquenao fotsiny le izy de ovanao. Zay double cliquena de eto ambony eto misy hoe button texte aty de ina no ofatsika ohatra découvrir. Zay de safidinao hoe makaiza rehefa miklik an'iny. Zay rehefa vita zay de go live ery ambony. Raha ohatra hoe tianao alefa am'izay le site hoe vita ragay zay fa atao en ligne am'izay. OK. Ty zany résultat final antsika zany après le adiny ray. De ohatr'izao zany efa manana nom de domaine zao tsika hfbox.shop de ohatrohatran'izao le izy tsy de tena hoe ratsy be, tsy hoe tena tsara be parfait be koa nefany fa ça va. De ohatr'izao produit relaxant, coussin de méditation, huile essentielle, diffuseur élégant. Ohatr'izao de efa misy prix zany eo raha sokafantsika zao reny. Tasonge sady sokafantsika mandrapisokatra an'iny midina kely. De ohatr'izao misy produit samihafa eto mba ohatrany hoe misy revue kely. De hoe tsy tena revieweur io fa fatatsareo ihany moa ny site reo fa mbola tsisy ninina. De ohatr'izay le izy. Ohatr'izao zany le produit. Ohatr'izao le produit zao misy prix eo efa io ny titre, misy description, efa misy ajout au panier. Afaka ajoutenao au panier iny, afaka mipasser au paiement. Ty moa zany mbola tsy afaka mi-accepter satria mbola tsy niratasena tao le resaka Stripe sy PayPal. De ohatrohatran'izay zany le izy. Meko exemple ray hafa nareo ty zao hananamana anankiray resaka vanille le izy de ohatr'izao mety tsara, misy an'izay tokony ho fantatra rehetra, misy an'izay de efa ohatr'izao zany le site hitanareo amin'izao tsy hoe compliqué be, mba tsara koa manana zavatra simple nefany efficace, afaka mampitombo vente. Mety tsara ho antsika mpivarotra, ho antsika mpandraraha, ho antsika tsy haiko hoe manana produit na service afaka varotana en ligne, mety tsara ty solution ty. Zay zany resaka. De zay le fomba fanaovana site web. Araka teneniko teo hoe somary basique le anio stinger fa ampy tsara raha tsy mitady fonctionnalité enjana be sy compliqué ianao raha tena hoe anao prestation na service hoe mpanao création na site web zany tianao atao amin'izay fotoana izay aloha mila somary hoe mba feno kokoa zany le site web. OK, zay ary fa manaraka indray veloma.